tontolon'ny fanovana 7 ambopody izy toerana fa tsy fitiavana tanindrazana hoy ny pasteur Edouard Tsarame. Kolokolo-panjakana nirongatra nanomboka tamin'ny 7 fanavozana isa-taona nisy mpifidianana mangataka alalana amin'ny distrika vao afaka maka vaovao ny mpanao gazety. 7 febroary 2024 manohitra ny araba toboko lasy toboko vavy ho antsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao ariva izao. Tonga soanao ato anatin'ny fotoanany fampilalam-bavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Lafimavany politika avy hatrany ny ambopony nitondrana ny tolona tamin'ny taona 2024 fa tsy fitiavan-tanindrazana ka mahatonga ny fiainam-bahoaka tahaka izao. Ho ny filoha-hevitry ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izany. Mihamafy noho ny toedrarà nisy ny aloha ny taona 2024 niainana ka ny antsoa ny Prime Ministre tamin'izany ny ampisarana ny fifandrafiana ara-potikevy politika izay manimba ny firenena. Mila ajaina ny tantan-dalàna sy ny demokrasia hisorohana ny hetsi-bahoaka araka ny fanazavany. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Ambopody izy toerana nentina nanonganana ny fitondrana ara-valomanana hoy ny avy amin'ny Rodoben'ny Mpanohitra. Tsy nisy fitiavan-tanindrazana tamin'ireo mpitaritolona tamin'izany fa fankahalana ny olona mpitondra ka nilana fanovana. Raha ohatra ka 3 na 4 ny vary rekapoka tamin'izany ohatrina ny vary rekapoka amin'izao. Raha tsy zakatsika any fa nampimenomenatsika ny vary 300 kapoka tamin'izany, tsy zakatsika ny menaka 2 tamin'izany, ohatrina izy amin'izao, ohatrina izy amin'izao. Ory mpanao politika malagasy, tsika natao hijery lavitra amin'ny tontolo politika hitondrantsika ny tanindrazantsika ity. Ty miangavy anareo aho. Aoka ny ambopo tsy baiko atsika. Faoka ny fitiavan-tanindrazana no hibaiko atsika. Hambopo no ny baiko tamin'izany. Vokatry ny hambopo dia potika ny firenentsika. Ka niza mpanao politika na mpitondra na mpanohatra ajanony ny ambopo fa soloy fitiavan-tanindrazana. Antsoavy no ataoko ho an'ny mpanohatra mba hokare hampitovy fomba fijery hiatrehana ny tanindrazana isika satria potika izy amin'izao fotoana zao 5 taona lasa fanaovana politika ao anatin'ny ambopo nambotika ny firenena. Mbola izay koa ve ny ataon'ny mpanohatra amin'izao fa mila mpanohatra tia tanindrazana isika. Tsy tratra ny tanjona tamin'ny fanovana ny tarihana vahoaka anonga-panjakana fa vao mainka aza ny amafy ny fijaliana iainan'ny malagasy. Mihoatra ny zavatra niainana tamin'ny fotoam-pitondrany ravalomanana izay nanenjehana azy no misy ankehitriny hoy ny Prime Ministre ny Teteza Mita 7 namafisany tokony hanovana ny fomba fanao politika eto amintsika fa tsy tokony tonga amin'ny fifamonoana sy ny tsy fitovian-kevitra ara-politika. Tokony tsy hofafana ny tantara mba ho dindona hitondra ny fanarenana tanteraka ny firenena hisorohana ny hetsi-bahoaka toy ireny. Za dia tsy miala andraikitra amin'izany, tsy miala andraikitra eo anoloan'ny tantara, fantatro ny zavatra nataoko ary fantatro ny fahatapa-kevitra no raisiko tamin'izany fotoana izany. Fa raha tiana hoe ho ifampiresahana amin'ny kitsipo angeny tantara-pirenena, vonona foana monja roindefo hanao an'izany naiza toerana anaovana azy satria ny tanjona tsy hoe ifamonontsika malagasy ary efa teneniko matetika io hoe tsy resaka tsy tokony atao sotoavina ara-politika eto Madagasikara ny hoe fahavalo ara-politika fa mpifanandrina ara-politika satria mety tsy mitovy angeny hevitra mbola mibahan-toerana amin'ny fanaovana politika eto ny fitiavan-tena, mbola mibahan-toerana eto amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny tendrom-po tsy havanana. Zany rehetra zany dia tokony ho fehezitsika raha te hampandroso ny firenena isika satria na oviana dia ny vahoaka malagasy izay voageja sy voatsindry azo lena raha mbola misy zany dia tsy maintsy ho hitra foana, dia tsy maintsy hisy fifandonana ara-politika foana zany eto.
ka izay nkenao ametrahantsika ny demokrasia mba hialana ny zavatra rehetra izany. Ny korosofahana tanteraka any amin'ny farahidiny ny toe-karena sy ny fiainan'ny olona maro manerana nosy. Potika tanteraka ihany koa ny fiarina. Maro ny orinasa nosimbaina noho ny fankalana. Tsy vitan'ny mpitondra sy ireo tomponantoka tamin'ireny fanonganam-panjakana ireny hatramin'izao nanarina ny toe-karena. Ny vahoaka malagasy tsy anasa firy miakatra ny vidim-piaina. Raha mbola nisy tia koa nga eo nisy magoro teo tsy ohatra zao ny vidim-piaina ny vidin'ny vary eto. Ianao ny tsy manana vary asola izy nefa ny opitehany nefa anao tsy manana sola azy. Tsika tsy manana soliky ohatrina ny vidin'ny solika izy iza ny mividy azy dia le malagasy ihany sahira. Mitoy ihany anefa ny tsy fanajana ny demokrasia, ny fanaovana antso-jay sy ny famoretana ataon'ny mpitondra ary dia tonga hatramin'ny famadihana tanindrazana tamin'ny fakana zoam-pirenena vahiny izany. Andrasana ihany koa ny fanadihadiana mikasika ireny tifitra sy zavaniseho nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny maritsa 2024 ireny. Toy izay vaovao izay hatrany 12 taona teoriana tsy nisy tanteraka ny 70 isanjato ny zavatra nitakina tamin'ny taona 2024 hoy ny mpanao politika monja Roindefo izay nisan'ny tarika ny hetsika tamin'izany fotoana izany. Nolazaina fa nitoerana ny didy jadona, nolazaina ihany koa fa nitakina ny fampiarana ny demokrasia tamin'izay fotoana izay. Kanefa mbola manjaka tanteraka ireo amin'izao na dia efa ny mpitaritolona tamin'izany aza no filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. 12 taona teoriana miamanitra ny malagasy manakaiky ny laharana farany no misy a Madagasikara amin'ny fampandrosoana. Fanadihadiana Onjalala ny arana vimanana sy tahirinena. Ny ankamaroan'ireo zavatra notakiana ka nanaovana hetsy-bahoaka tamin'ny 7 febroary 2024 dia tsy misy tanteraka amin'izao fotoana izao na dia ireo mpitarika antolona tamin'izany aza no eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Raha nolazaina fa tamin'ny didy jadona natao tamin'izany. Mbola hita taratra amin'izao izay didy jadona ny adin'izay hoy monja Roindefo izay anisan'ny mpitarika ny olona niakatra teny Amboditsirohatra. Maro tao amin'ireo foto-kevitra nanaovana ny fitakiana hoy ity mpanao politika ity tsy tanteraka. Zava aloha zany fa ny endriky ny didy jadona zay niadivana tamin'izay fotoana izay dia mbola misy zany ary hita taratra ankehitriny. Ary zay no mbola mampijoro anay hoe tsy zany no tolona natao ny atao hoe 70 isanjato na mety ohatran'izany aza ny zavatra tiana ovaina tamin'ny 2024 dia mbola vao maika ny tombo izy ankehitriny. Ankoatra ny ady tamin'ny didy jadona dia anisan'ny notakiana tamin'izay ihany koa ny fametrahana ny demokrasia mivantana. Amin'izao nefa tsy hita taratra izay demokrasia mivantana izay eto Madagasikara ary tsy mitsaha miemitra ny laharana misy antsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Rehefa sary bakoly ny sénateur 100 isanjato, rehefa sary bakoly ny solombavam-bahoaka 100 isanjato, rehefa sary bakoly ny ataontsika hoe ny antanatohatra eo amin'ny fanjakana rehetra na ny any amin'ny folo alindahy zany na ny amin'ny any mpitandro filaminana zany dia tsy maintsy mijoro ny vahoaka, maintsy mijoro ny vahoaka mampiatra an'izany demokrasia direkta izany. Raha demokrasia direkta ny eritreretana ametrahana demokrasia maharitra, ametrahana hoe demokrasia ara-toe-karena, ametrahana hoe demokrasia ara-tsosialy, zay no nitakina tamin'izany ankehitriny dia rahantsika mahalala fa tsy misy tanteraka zany ankehitriny. 12 taona ty aoriana nanaovana ny tolona nolazaina fa hanavotana Madagasikara. Latsaka kanterena tanteraka ilay firenena. Mihamaro hatrany ny mahantra sy ny sahirana izay efa mahatratratra any amin'ny 20 isanjato malagasy. Ny hemitra ny laharana misy a Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana. Raha ny aby ny arikarena faobe a Madagasikara talohan'ny taona 2024 tsy nitsaha amin'ny batrany izany tao anatin'izay 12 taona izay. 12 taona ty aoriana na ireo mpitarika antolona tamin'izany aza mahatsapa fa ny zavatra ny adina tamin'ny taona 2024 ihany no averin'ny mpitondra amin'izao. Ary mbola mafimafy kokoa aza satria na ny kolikoly na ny fandrotehana ny arem-pirenena dia nahazo vahana avokoa. Nosokafanareo anteny mera ny Ray aman-dreny sy ny foko malagasy androany tamin'ny fitsanganana tetsy Amboditsirohatra ny fanombohan'ny tolona amerenana tanindrazana ho an'ny malagasy. Mitohatra ny antso samihafa atao amin'ireo heriverona sy vondrana sindikaly rehetra anampy ny tolona amin'ny fanatanterahana ny fitokonana faobe. Avitra Sondrabe sy Andry Rakoto Malala. Fotoana izao tokony hijereny rehetra hoe aiza ho aiza ny vokatra ireo tolona rehetra samihafa ny sy ny raha latsaka teto amin'ny firenena ireny. Raha ny akaiky indrindra dia ny taona 2024 izay namozana aina malagasy betsaka. Vao maika ny lentika ny firenena satria fasairanana, fidi-piainana tsy mitsaha miakatra, tsy fandriam-pahalemana ary pirenena atao tantely afa-drakotra ny zava-misy. Antsoina ny rehetra araka izany mba hijoro.
tokony ho taitra amin'izay ny rehetra hoe andao sika re ijery makasika ny tanindrazana araka ny rariny sy ny fahamarinana amin'izay na inona toerana misy azy na inona nandraikitra na inona vondrokery indrindrandrindra moa fikambanana ary ny vahoaka rehetrarehetra indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina rehetra ka ny any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra dia samia mandinika an'izay fa ny grève générale tompoko dia tsy maintsy atao ary tsy maintsy manao minimum de service kosa mba ahafahana manampy ireo izay sahirana sy mikarakara amin'ireny toerana fandraisana asa mpanjakana rehetrarehetra reny fa raha mbola manana malagasy rehetra raha mbola manana raha malagasy ka mbola manana malagasy azy izy dia tokony ijoro izy amin'izao fotoana zao satria tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroana andraisana tanana amin'izay ny firenena. Mila miainga any amin'ny toerana samihafa misy azy avy ny olom-pirenena tsirairay anamafy ny tolona atao. Nanamafy ireto ray aman-dreny ireto fa tsy matahotra fisamborana satria ho tombontsoan'ny firenena no ijoroan'izy ireo. No mijoro ankehitriny ka iza ny sambotra olona miresaka momba ny amin'ny tanindrazana manambotra ny tanindrazana fa tongava fa tsy izy zay ary indrindraindrindra koa ny eo amin'ilay olona tokony eritreritra an'izay efa mahafantatra izy hoe manana ny rariny ilay olona reo ka avelao andeha fa izay toarany tena ho izy ireo ange manaraka atsika fa no dia baiko misy voakarama fotsiny dia sahirakirana izy fa efa mahafantatra ny ataony ilay olona reo. Fanomboana ihany no ataon'ny ARFM ny maraina teo tetsy Ambotsoroatra araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Itoy hatrany araka izany ny fitakiana amin'ny endriny samihafa. Voaresaka manokana atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny fandrosoan'ny Madagasikara atao anatin'ny 12 taona hatramin'ny sy ny raharaha fananganam-panjakana atao amin'ny taona 7 febroary sy 2020 kolikoly fanitsakitsahan-dalàna tsy fijerena ny sosialim-bahoaka sy ny maro hafa no hita tena nanjaka hoy ny vahin'ny fandarana tsy hita izay fampandrosoana atreto hoy kosa ny mpamakafaka politika faniry Razafy Manantany Ravy Razafy Mahina sy mbola afa-tsara. Madagasikara tsy mety mandroso no hita amin'izao ny mpamakafaka politika faniry Razafy Manantany fa mpanantenana pokaty no betsaka izay tsy nisy tanteraka ny akamarony vao maika mikorosofahana ny asam-panjakana ary mahatonga fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena atondra raro mivosy. 12 taona mandraky ny androany miakuze Marc Ravalomanana foana zareo isa-taona fa le Madagasikara nefa tsy mety mandroso lay zavatra ny lokalokan'zareo tamin'izany tsisy tanteraka amin'izao fotoana izao atao 500 ny kilao amin'ny vary atao 2,000 ny litatry ny menaka atao ny révision par capital amin'ny Madagasikara amin'ny Ambatovy fa tsy mety amintsika 200 io dia sokafana daholo ny lalana rehetra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana nefa de mihidy izy amin'izao fotoana izao tsy isy tsony zany resaka demokrasia zany fa de anao kianjany demokrasia tsika ay lasa parka botanika le ny Ambojatovo ndresana tamin'izany fotoana andro zany fa de tena ametraka mangarahara ary tsy misy tsony ny resaka kolokolo sy ny sisa io vo avy ny resaka roa mivosy andrenaritra tsika fa any anaty lapa mihitsy le kolokolo miainga ary tonga fahafahambaraka Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de manomboka mahafantatra zany ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe tena zavatra nomanina iny zavatra ny orkestrena iny mba ahafana zany manafaingana ny fanonganam-panjakana ary betsaka moa nefa nijoro vavolombelona sy efa nanomboka tonga saina tontomota. Mazava fa tsy misy atondrara ataon'ny gouvernement tamin'izao matomokatso ny firenena ho ny vahin'ny fandaharana tsy ireo lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka no matimatesana ka mahatonga izao fahantrana lalin'izao. Zany moa ny anatin'ny gazety hoe le gouvernement est en attente d'un événement de iny zany mba pelipelianao de foronona le ohatrany hoe le zavatra teto am-pefilo teto amin'ny plaza zavatra ohatr'ireny fa ny asa tena hoe atao tsy misy mandeha ny asa nataon'ny gouvernement tany ministre ny commerce dia ny fanamboarana usine anodinana poma any Antsirabe de ny nanaraka tsara n'le vaovao zavatra mitranga rery olona tsy fantatra hoe aniza le orinasa hoe orinasa mena an'le olona ny Antsirabe anodinana poma tsy fantatra hoe aniza le orinasa société anonyme sa SARL sa inona sa coopérative sa ino tsy fantatra tsy nisy hoe ao anatin'ny filan'ny vahoaka malagasy le fanodinana le poma
hoe ilainy vahoaka malagasy ka ilaina ny manangana an'le usine fa de oatra ny natao fahatany efa miteny izy hoe aksa anankitelo capital humain ny mifanomezana asa ny etsetretsetra fa tsy vitany miteniteny oatra zany ingy izy ity de mandeha toy ny rararo mivosa indray mafy ny tsindry mahazo azy izay tsy aivina fa olona akaiky de akaiky ny Andrajoela no sady setoteny eo anatrehany fantatra fanampiasa fahefana teo ampelantanany amatale kabinetra azy no sady amaona akaiky de akaiky ny filoha malagasy azy izy araka nambarany pampano anglisy pampano lalana anglisy raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety Reuters tamin'ity androany ity ny antsiprian izay avetrany mirindra tsara ny mbola afa-tsara nandritra ny fotoam-pitsarana atao Crown Suffolk Court tany Londres omaly dia laza ny tony pampano lalana Alex Leach fampanolo-tsaina mahatoky ary tena akaiky ny Andrajoela ireo mivosy nandritra ny fotoana ny trangany kolikoly tany Londres na dia lazaina fa niala sasatra aza ny alany teto Madagasikara ka azo inona fa anana fahefana sy fatokisana ny andesilahatra any Andrajoela iroso amin'ny fitrandrana no kasainy James Fields atao teto Madagasikara io. Lahatsoratra Reuters ihany no laza fa manana pirofo ny sampandraram-pikarohana NCA fa nitaky vola nanao kolikoly tokoa ity olona akaiky de akaiky ny Andrajoelina ity nandritra ny fiainany tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa James Fields fantatra raha ny vaovao hatrany fa nampiasa ny fahefana teo ampelantanany amatale kabinetra ny Andrajoela azy ihany koa ireo mivosy nandahatra ny fampiangana azy moa ireo mivosy nandritra ny raharam-pitsarana andrasana araka izany ny toy ny ity raha ity arak'izany sy dia misy fiatraikany amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena ny raharam-pitsarana mandeha à Londres any amin'izao fotoana izao ireo mpanaraka ny raharam-pirenena no mafisiny izy ireo fa maneho any Madagasikara eo anatrehany izao tontolo izao fa firenena be kolikoly ity raharaha reo mivosa ity ka mpiembotra ireo mpampiasa vola tokony ho avy eto Madagasikara. Ankoatra izay dia fantatra fa fomba fanao hatramin'ny tetezamita no mitohy amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary sy Manorandry Malala. Na inona ambara dia afahambaraka ho an'ny firenentsika ny raharam-pitsarana any Londres amin'izao. Izy fiatraikany ara-toekarena satria mampiseho fa fanjakana feno kolikoly no misy eto. Io no nambarany profesora Roger Alson raha nitondra ny heviny momba ilay raharaha ro mivosa Andrianasoa izay niakatra fitsarana tany Londres atry ny omaly. Ampiembotra ireo mpampiasa vola maneran-tany tokony ho tonga eto amintsika ity raharaha ity na dia mbola tsy fantatra mazava aza na tena nisy naniraka na tamin'ny anaran'ny tenany manokana no nanaovany italeny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika kolikoly tamin'ity orinasa ity ho iatrany ny nambarany. Fa fambaraka satria io zany fa vaopirofo zareo fa rehefa no zahatra ny Madagasikara ianao ka tsy manome an'le tombotsoa na commission dia tsy tafiditra ao mihitsy ianao betsaka nefa niemotra noho ny zavatra izay. Faharoa manakaraka an'izay matoa le raha matoa iny nilaza fa hoe za tsy meloka ozy tamin'ny voaloha izy tena hoe meloka dia avy eo zay tsy meloka dika zavatra zay zany hoe ilaza zavatra izy zany anambary izy zany fa hoe za tsy meloka fa zao no natonga taty nisy naniraka ve izy sa ilaza ve izy hoe reto avy naniraka reto ny tompony ndraika tamin'izany fa zako tsy nandeha tany nisy ve le ordre de mission sa nitsangatsangana izy nakany fa raha nisy le ordre de mission zava-dozy zay satria tsy maintsy voaka hoe izy any name azy an'iny dia mamenatra le zavatra miseho satria tsy olon'olom-pony ny raha matoa iny fa olare amin'ny faratapony ary no nisehony toezavatra toy ireny mamendrika ratsy zany no ny fireneny ireny satria na tiana na tsy tiana dia tonga dia milaza ny apita hoe aza mampiasa vola any tsika nefa fa raha malala fa manana olona antsika amin'ireo le mpampiasa vola vahinina le IDE investisseur direct étranger eo tsy ho avy eto mihitsy zareo akoatran'efa hoe herinaratra tsy misy jirama tsy mamely io fitondrana be kolikoly sy trafika indrindra teto amintsika ny fitondrana nanomboka tamin'ny tetezamita 7 hoy profesora Jean-Louis Rakotombo. Isan'izany ny resaka trafika na arem-pirenena raha tsy teny afa-tsy ny asaripito toy ny andramena hoy izy mbola mitohy hatramin'izao io fomba ratsy io ka nahatrarana ny italeny kabinetra any Londres izao. Na tamin'ireny izy any mampatsiahy i Andrajoela ny laza fa izy miady amin'ny trafika
tamin'ny andro nravalomanany tsisy trafikana bois de rose tamin'ny andro ndray rajonaromampianany tsisy trafikana bois de rose fa tamin'ny andro nisy trafikana bois de rose dikan'izay na izy ny tao ambadika nefa manana pouvoir nampereur izy tamin'ireny na izy ny tsy mahay miaro ny tombontsoa malagasy tsy mahay miaro ny arena malagasy ary mbola mitoy zany amin'izao fotoana zao a tsisy afa-tsy zay roza ihany ny marina ka izy olona mpandainga be debe ny lainga afafany eroseroseroa entina anda ampandrina drisa fotsiny atreto dia tsy mbola misy resaka mipika momba ny raharam-pitsarana tany Londres ho an'ny mpanara-baovao dia tsy tokony anafina ireo piraitsykombakomba taminy ity italeny kabinetra teo aloha ity mba tsy isiny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Eo amin'izay lafy mavony politika izay hatrany nanamafy ny antso efa nataony eo an'ny olo-pirenena sy mpikatroka tiako Madagasikara rehetra manerana a Madagasikara ny Bureau national ny antoko tima androany 7 andro sisa no anana ny olo-pirenena anamarinana sy soratana anarana ao anatin'ilay fifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao hoy izy ireo tokony tsy ho variana ny rehetra satria misy ny toromarika avy amin'ny Front national ny antoko amin'ny atrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavambahoaka Zanahary sy Manorandre Malala. Fanampahan-kevitra noraisina ny irosony antokotiko Madagasikara amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka mba azahoana manohy ny tolona efa natao. Mitako fiovana eto amin'ny firenena isika ary lalana iray ahafahana mizotra amin'izany ity fifidianana atrehany ity hoy ny sekretera jeneraly ny antokotimy ho an'ny mpikatroka rehetra manerana ny nosy. Afaka 7 andro dia hikatona ny fanavozana isan-taona ny fifidianana eny anivony fokontany. Mba ho fanohizana ny tolona zany zay fanerahana tamin'ny vahoaka malagasy dia eto zay eto anivon'ny antokotiko Madagasikara dia manentana ny olo-pirenena voalohany aloha isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana dia izy zany mpikambana eo anivon'ny antokotiko Madagasikara hitety fokontany maro eto Antananarivo sy ny faritra ivelana Antananarivo amin'izay fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana zay. Tapitra amin'ny 12 ny volana febroary avy zao zay fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana zay dia entanina zany ny olo-pirenena rehetra ary entanina mba hifanentana mba hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana satria raha tsy ao anaty lisy ianao dia tsy afaka andeha hifidy ary raha tsy ao anaty lisy ianao dia tsy afaka anara-maso ihany koa. Zava-dehibe io fifidianana io ary voalazako teo hoe ho fanohizana ny tolona ny antony dia io ny fifidianana manakaiky vahoaka indrindra. Fifidianana tsy nakasitra antsika teo fifidianana filoham-pirenena maro ny antony tao anatin'izany ary indrindra moa ny tsy faneketsika ny hoe olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy no mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Amin'ity fifidianana manaraka ity raha mbola miseho zay trango zay dia mbola manohy an'ny tolontsika any amin'ny distrika misy atsika raha ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ary ny anivon'ny commune raha ohatra ka fifidianana ben'ny tanàna ity ny fifidianana manakaiky vahoaka araka lazaiko teo hoe fifidianana filoham-pirenena ny vokatra rehetra angonina dia any amin'ny foibe daholy no amoahana azy fa ity amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka azy dia mijanona eo an-tanàna ny vokatra ary sika rehetra no afaka anara-maso azy noho izany dia entanina isika io manao anatin'izay fifidianana zay fa ny etape voalohany ho ataontsika aloha mba ahafahana manohy an'izay tolona zay dia ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana. Hitantsika ny lesoka tamin'ireny refonte reny ary lesoka zay misy fiatraikany be ao anatin'ny fifidianana zay ho atao mba ahafahana manarina amin'ny ampahany zany dia misokatra zao ny lista ary hifarana amin'ny 15 ny volana febroary azo zao dia entanina sika rehetra mba ho tonga eny amin'ny fokontany ary hifanentana anao zava-dehibe amin'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana zay. Na mbola tsy namoaka teteandro aza ny seny ary raha mbola tsy nisy ny tolo-kevitra nalefa any amin'ny governemanta dia mazava fa vonina hiatrika io fifidianana io ny antoko. Ny fanontaniana hoe mety hiaraka sa tsy hiaraka io fifidianana io. Hatreto zay mbola tsy nahita aloha ary nangataka fanazavana ary hoe efa nanao proposition ve ny seny nakany amin'ny governemanta makasika an'io calendrier ny fifidianana io. Zay tsy ahivina eto efa rano mandany maira ary décret izay mbola iandry any endry PDS zany zao no mety mbola hivoaka aloha mialohan'ny calendrier ny fifidianana etsona ny olo-pirenena andatsabato amin'ny fifidianana manaraka. Mbola tsy nahita an'izany proposition zany tsika ary indrindra moa ny gouvernemanta ny amehan'ny calendrier mbola tsy misy zay fa na inona endrika mety isin'ny fifidianana eo zay efa hita hoe tsy fanarahan-dalàna sahady efa misy ben'ny tanàna lany manday eo nefa na calendrier anaovana fifidianana raha mbola tsy misy dia
zay etonivon'ny antokotiky Madagasikara manokana efa miomana amin'izay zavatra rehetra mety isy eo anatin'izay fifidianan'izay. Nisy candidat eo a candidat mpanjakana nalefa nirotsaka nandeha rery tamin'ny fifidianana nandeha teo a fa hitantsika ny vokatra fa 25% tao anatin'ny liste électorale ihany no nifidy azy na tsy mivara ny olana mety aya eo amin'ny CNIS ny ACC amin'ny fifidianana manaraka na zay mety paikapaika rehetrarehetra mety tsy sin'ny fangahararana ao anatin'ny fifidianana dia manentan'izay ary matokony vahoaka malagasy hoe raha isika 570 isanjato ny rahina teo ny rahina amin'ity fifidianana zay manakaiky vahoaka ity dia ho tafita ny tanjona zay tiantsika hotratrarina teo. No mafisy ny atrandy fa mazava ny toromarika ho an'ny tima rehetra avy amin'ny Front National'ny Antoko Marc Ravalomanana hiatrika ireo fifidianana ireo isika ka samy anaraka antsakany sy andavany ny lamina sy ny toromarika efa napetraka mba ahatrarana ny tanjona ho an'ny firenena. Fantatra kosa amin'izao fotoana izao fa misy ny baiko midina indray mahazo ny lehibe pokotany tsy resaka amin'ny mpanao gazety momba ny fanavozana ny lisam-pifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao. Tsy mbola mazavatra eto ny anton'ity baiko midina ity sainga ny hita famezaka ifeny vaovao tokony fantatry ny olom-pirenena ny zavamisy isany tratran'izay ny mpanao gazetinay teto anivon'ny Haino Amanjery MBS tamin'ity androany ity araka izao tato-baovao Germain Menjanary sy Andrea Malala izao. Mbola ao anatin'ny andro fanavozana isan-taona ny lisam-pifidianana isika eto Madagasikara amin'izao raha ny tetiandro no napetraka ny CNI. Fokontany iray ao anatin'ny boriboritany voalohany no nakana mpanao gazety vaovao momba izany androany. Voateo ambaravarana nefa dia voarara avy hatrany ilay fitaovana fakana horonan-tsary. Niezaka nampahafantatra ny antondrianay izahay ka nilaza fa anao fanadiadiana momba ny fanavozana isan-taona ny lisam-pifidianana na ny RAL. Tsotra no navaliny teo anivon'ny fokontany. Ndana aloha maka taratasy fahazahoan-dalana any amin'ny district dia miresaka isika. Maka autorisation zay ninona misy mampianatra avy any amin'ny fampianarana ambony any arao hoe andeha aka na ministera tonga eto aminay dia izay daholo ny atao maka demande any zany zay vao mahazo miteny tiako tenenina zay tsy miteny zany hoe tsy mahazo miteny zay mahazo fa maka lalana ny district aloha. Fokontany iray ao anatin'ny boriboritany voalohany no nahitana io tranga io. Voamarina tamin'ny fampiresana tamin'ireo lehibe fokontany hafa ity vaovao ity. Atreto dia aterin'ireo fokontany eny amin'ny distrika Avetrany ireo lisitra vita raha ny vaovao azo na ireo délégué miasa eny anivon'ireo commune sasany aza tsy mahalala akory ny antsipriam-baovao momba ity fisotry ny RAL ity. Ho an'ny commune Andranona ohatra dia miezaka hatrany mijery ny eny anivon'ny fokontany lehibe ny tanàna mba ahafahana mijery ny tena zava-misy marina raha ny fanazavany. Raha ho an'ny commune ohatra manokana dia efa mandeha zany izy io amin'izao fotoana. Efa nandalo teo fokontany Akansambatra ny tenako dia efa mandeha ny fanisanana izy io fandehana izy io. Raha fokontany ohatra zany dia misy fokontany fito nisy ampifidy eo amin'ny 22 500 eo. Dia rehefa nijerena izy zany dia hita fa efa mandeha amin'ny atsakany sandavana izy hatramin'izao aloha zany. Raha ny Andranahora zany la izy fito reo dia ny tena be mpifidy indrindra ny tena marina zany dia fokontany Andranahora. Dia manaraka an'izy io fokontany ambany ala. Dia manaraka azy fokontany Ambohimamory dia ambany lalana dia Akansambatra dia Akany Firaisana dia Soamepita zany farany. Izany hoe raha ny tena tokony io zany dia fokontany Andranahora be mpifidy indrindra teo amin'ny commune Andranahora. Adidy moa mifidy dia manentana ny olona rehetra zany entan'izay feno 20 taona hijery ny anarany anivon'ny fokontany ary zay tsy hoe dia manetana ihany koa soratra anarana satria zava-dehibe io fifidianana potony izy io ho an'ny député na ny communal zany. Tsara trany ny mampatsiahy fa mananjo tanteraka ho tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olom-pirenena rehetra feno taona. Mananjo ahalala vaovao momba ny fizotry izany ihany koa ny olom-pirenena raha ny voafaritra ao anatin'ny lalàna eto amintsika.
Isan'ny antony nanesorana ny plaza etsy Ampefilo ny fiarana ao anatin'ny vondrony kandida izay nambaran'ny Front National ny Antoko Anjomara sy Rivo-Bavao na ny ARP Andriamatoa Raobelina Andry tamin'ity androany ity mazava fa raharaha politika ity miseho ity afa tsy misy resaka hafa afa natao alaolana ny filazana afa tsy manaja ny fifanarahana izy ireo raha ny farazavana Trandry avitra Sonabe sy Andry Rakoto Malala. Ny volana septambra 2024 no nosony avin'ny Rotota dia ny fanjakana sy ny Canal 720 ny fifanarahana azona mampiasa ny amfiteatra etsy Ampefilo. Nanaraka ny lalàna rehetra momba ny fifanarahana amin'ny fampiasana ny toeram-panjakana toy ireny fifanarahana natao ary ny ekena teo anivon'ny filakevitry ny ministra tamin'izany fifanarahana io. Iry taona taty aoriana ny fanaovan-tsony izany hoe ny taona 17 nefa vao azo ny fanalahidy ka ny 18 vao vita ny fanamboarana manontolo ny amfiteatra Ampefilo. Nandiso ny filazany fa tsy nahavita fifanarahana rehetra ny plaza ka antony nanesorana azy ireo tetsy Ampefilo ankoatra ny filazana fa nanaovana hetsika ara-politika ny filohan'ny ARB. Misy prov daholo ireo asa natao tamin'ny EPP voatanisa tao anatin'ny fifanarahana ho hatrany ny fanazavana. Isa taona ny voatondro fa hanaovana ny asa fanarenana na ny fampitaovana ireo EPP. Fagaga ihany ny tenako nahitany ancien ministre Paul Rabar maly paritaka hoe tsy nisy ninona nataon'ny Canal 720 sa BDB ny zavatra tsy voady. Alolohan'ny farany taona zay manao kotana EPP manamboatra ny amfiteatra iny efa tsy resahako tsony zany. Réhabilité ou doté de mobilier scolaire par an une école primaire publique choisie par le ministère de l'Éducation nationale de nandefa listana EPP izy rehetra. Peut-on ty contrat nataony ty respecter na daholo ny terme na contrat en tant qu'investisseur mieritreritra hoe mba hijanonana am'le délai nomen'ny fanjakana atao anatin'ity toerana ty zay hoe tsy tompo-toerana fa ny fanjakana foana fanarahana hoe ny trano hoe fa ao anatin'izay délai zay respectenay be da be ny volana rotsaka atao anatin'le izy tsy maintsy tsy adala tsy maintsy respecteko eo fa zao fanarahana de fanarahana zay. Nisatra ny taratasy nalefa tamin'ny ministera momba ny fanesorana azy ireo izay tokony natao raharaham-pihavanana na ilay antsoina hoe alamiable araka ny fifanarahana kanefa dia tonga amin'izao fanesorana tamin'ny kerisetra izao. Afaka nampiasa malalaka ny plaza ihany koa ny ministera araka ny fifanarahana natao ihany. Lonilony politika no anton'izao antsotra izao raha ny vaovao voarain'izy ireo. Avany amin'izareo any any zany misy miteny hoe lonilony tamin'ny sedisy le izy. Dozandry efa nisiblena masoko zao potehana ny orinasako tavaverina ministra reo inona ny mbola ilainareo vany ny mpandraraha malagasy ohatran'izao ka mazava be le izy fa tsy maintsy resaka politika io tsy misy akoatran'izay rehefa ny contrat raha tsy misy mpianina de respectenay à la lettre le contrat de inona zany ny akoatran'izay raha resaka contrat amiko izy de beton ty fa zay moa rehefa nitory rehefa mandeha ny instruction rehefa tovy resy reo de resy reo atody mambatany tsy afaka manao ninina. Ankoatr'izay dia nilaza fa vonona hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa ny Antoko ARB izay mpikambana feno ao anatin'ny vondron'ireo kandida. Orinasa manjaka tokana eto Madagasikara ny orinasa Jiramaka tsy tokony hidirana afaty antoka velively ho ny profesora Ralson Roger androany tsikaritra ho izy fa misy politika avolenta anapotehana ity any orinasa mpanjakana sisa velona ity mba anamrana ny famarotana azy amin'ny tsy miakina zava-doza nefa izany fikasana izany ho ny farazavany raha niresaka tamin'ny Gérama Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy manana tale général ny Jirama atreto nandamoka atra amin'ilay fitadiavana manager de redressement natao anarina ity orinasa mpanjakana ity izany. Raha tsy ahivina dia anisy ny antso-tolo-barotra natao ny taona 2024 fa tao teratany vahiny roa no voalaza fa nahafeny fepetra ka tafavoaka tanaty sivana dia nikatso teo izany hatramin'ny androany. Fantaniana apetraky ny mpanara-baovao noho izany ny hoe sarotadiavina ve ny teknisiana sy ny manampahaizana malagasy sa inona no mitranga ka mahatonga ny zavatra tahaka izao. Manahy mafy ny aminomezana ny vahiny ny fitantanana ny Jirama ny professeur Roger Ralson. Tale ny Jirama anakoroa sesiteo moa nanjavina fotsiny tsisy fanadiadina tsisy ninona dia lasa ohatrany hoe atao lalao fotsiny zany eo amin'ny Jirama ny fanendrenany tale ka mbola atao ndray zao ny hoe fifidianana tale vaovao ndray dia ho vahiny ndray zany izy io
nefa hitantsika fa Madagascar Airlines efa vahiny du coup vahiny de farany zany de vahiny daholo ny ibahana amin'ny toekarentsika eto akoatran'le orinasy reny misy keo ane ny mpamme groupe électrogène zay vahiny keo azadolina koa zay zany hoe zany Jirama ampelantanany vahiny toy ny toekarentsika ampelantanany vahiny de mitohy foana zany ny fakanany reny ho ampelantanany vahiny tsy mahagaga zany raha zany rehetra zany miprofo koa fa hoe tsy faiza mitantana mihitsy le izy ka raha fehezina zany tena ambara de le politika avolenta io tsy mikany rekoriny hoe mikendra ny tena tombosoa amin'ny vahoaka fa misy kajikajy eo misy kajikajy politika misy kajikajy ara-tombotsoa ka misy fanarahana koa ngamba naninany mba azahoana zay tombotsoa tokony ho an'ny tena manokana. Iankina ny fiainan'ny malagasy tanteraka ny herinaratra ary isan'ireo orinasa mitazona ny fanalahidy anodinana ny toekarena ny Jirama ka tsy tokony atao antsirambiny ho ihany ity mpahay-toekarena ity. Ankoatr'izay, mivoaka ny vaovao fa manana olana amin'ny famatsiana aratsoloka ny Jirama amin'izao ka tsy maintsy miroso amin'ny delestazy ny orinasa indrindra any amin'ny faritra. Azo atao tsara ny mitady vahaolana misoloka fa nahoana moa tsy afaka mihitsy fa miakin-doha foana amin'ireo mpamatsoloka vahiny reo tsika inona ny ao ambadika io. Nisy fotoana fa nilaza Andriamatoa Tsay Christian fa hoe efa voalo-daolo izy ny trosa amin'ny zareo reo kely sisa efa herintaona zao mahery sa roa taona mbola io mbola manao vola be any tsika ho an'ny Jirama mizatra tsy mazava zany fantatsika tsara fa reo mpamatsoloka ireo ane rehefa mivarotra solika mitovy ny vidiny nefa ny fisitahana raha-pamaritana de hoe fifaninanana zany hoe tokony tsy tovy reo mizatra tsy mazava zany. Solima misy io vereny Solima ndo samy manafatra tsy voadio de avy eo zany diovina velomina koa raha finire de velomina de mifaninana avy eo etsy andaniny keo misy ny Madagascar zay fa mitranaka amin'izao fotoana zao nefa ohatra ny tsy asiana dikany mihitsy le orinasa io fa aloha ihany makany amin'ny mpamatsy solika vahiny reto efa nisandrana nefa natao tamin'ny menaka mavesatra nandeha tsara tamin'ny Jirama zany rehetra zany zany mitonga any amin'ny teny hoe politika avolenta io misy tombotsoa arovana zany eo ambadika io misy politika ambadika ny fanaovana ny Jirama tahaka izao ho ihany profesora Roger Alson izay nanangona ny azony ao amin'ity orinasam-panjakana ity rehefa nesoriny dia tsy misy arakaraka avokoa avy eo vokany bokatrosa sy marefo ilay orinasa iankina ny fiainam-bahoaka. Atafiditra ao anatin'ny fatra mavo amin'ny fiakaran'ny rano ny komina Napitatafika nanomboka tamin'ny androny omaly ny tombo 2 metatra sy sasany nireny rano sisoany izy mandalo amin'ity komina ity tanana maro ny dibotrano alina vokatry izay fiakaran'ny rano izay manodidina ny 20 ireo traboina izay fanamonjy ny toeram-ponenany androany maraina ihany onjalana ny rano avy manana sy tahirinena. Niakatra 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra ny avon-drano teo Amarjefy ny tetezana Napitatafika omaly alina. Namoaka fampahafantarana avy hatrany avy ao anivon'ny Apipa omaly torakandro fa tafiditra amin'ny faritra mavo amin'ny mety ho fiakaran-drano ireo tanàna maramorona ny renirano Sisaony anisan'izany Napitatafika. Tonga teny Ambalana ny rano tao amin'ity community alina ka hatramin'ny maraina teo. Efa nanomboka ny ena tsikelikely kosa nefa izany ny tolakandro. Rantatra vonjy maika nataon'ny komina Napitatafika dia tokantrano efatra no trabony vokatry ny fiakaran-drano omaly aliny. Efa nisy ny fanentanana mialoana ataon'ny fokontany sy ny komina ho andreo mponina manoloana ny fiakaran-drano. Dia raha nisy amin'ny olona tonga teto amin'ny komina moa zay natao hoe tratran'ny fiakaran-drano dia tokantrano efatra teo amin'ny olona 70 teo. Ny komina Napitatafika rehefa ohatr'izao dia efa manamelo foana raha isy natao amin'ny komina aloha izy ireo dia avy eo aterina miaraka amin'ny tompona andraikitra be exercice ny ratra mangaika rehetrarehetra any amin'ireo toerana voalazako ireo. Fa ohatra ny alina aloha androany dia efa afaka nody izy ireo satria nidina angany alina ihany dia efa nidina ny rano. Isantaona rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao dia misedra fiakaran-drano ny mponina eny Napitatafika.
niteraka fahasairana ho an'ny mponina ny rano nanasaka ny ranjo nanomboka omaly alina ireo iray aman-dreny manana zaza mianatra ny tena sahirana misy faritra ihany koa tsy maintsy ampitsahana lakana noho izay fiakaran-drano izay isako ny avo kely ny orana dia tonga ohatra zao betsaka mihitsy zavatra mipetraka eto na saribô na kiso na kota vela maty ho azy any misy fefolo zay ary ambany ary dia io mampakatra n'le rano tsy fantatra hoe tokony ho atao hoe sa ho ajanona maro hoe tanàna jipokony rano ao rehetra anaty gomretra zany zao inona saribô reo teraka faty ato koa anay varotra zay zao mahazo anay dia aria tsy maintsy ty zany lalanay tsy maintsy ty dia mipita lakana ko ny rano zao hitatsika zao dibo-drano mamonjasaka minjasaka tsy any mipeta ino tsy namposiko izy any ty zao e tsy nanapoa fa tsy maintsy mandeha moa dia tsy maintsy mandeha tsy ty misy bangy ary dia tsisy fanamboarana mihitsy zany zao lery fa ty faritsy ty zany talota nketsa dia tsisy manamboatra le fefolo ery anany ry dia le rano ave zany tonga dia lasa amiray amin'niony zany ty rano ty dia miakatra niony a dia miakatra koa izy dia midina niony a dia midina koa izy tsy amin'ny felatanana zao ny alava amin'ny enany rano izy miena nanomboka taminaraina zao izy rano dia raha vao misy sorana zao any andolohany atsimo any dia mbola miakatra ihany io raha maraina mitovy ny vao ny morony iny izy zany zao Jean vinavina ny avy eo anivon'ny fohy be famantarana mety ho toetrandro dia mbola mety hitoy ny rotsakorana ahina araka izany no fiakaran-drano miantso ireo olona mipetraka manamorona 600 no mailo hatrany avy eo anivon'ny komuna Ampitatafika toerana roa nefa nomany izy ireo andraisana ny trabona raha sendra mbola isy izay fiakaran-drano izay afa-tsy tokony iandry ny fahavoazana ny anivon'ny BNGRC vao andraindraikitra malona ny fiakaran'ny rano indrindra ao amin'ny distrikta Tsimdrano hoy ny solombavambahoaka Alaratsimazafy eo ny tokony fametrahana ireo tranolay amin'ireo toerana izay voakasika ny mety ho fiakaran'ny rano efa nisy matsy ny olana nateraka izany tamin'ny Toandasa ka lasa ny zakany tserany aina ireo komuna sasany miantso ny vahoaka Tsimdrano izay voakasika ny filazana ihany koa ity olom-boafidy ity mba ho mailo hatrany ireo toerana izay mety hitera-doza ka tokony ialana sy findrana avy hatrany Germain-Menjanary sy Manora Andriamalala komina 7 ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimdrano no nahazo fampitandremana manoloana ny mety ho fiakaran'ireo renirano manamorona azy atreto dia ny komina Ampitatafika no nazahoam-baovao fa efa misy mponina nafindra toerana nambaran'ny solombavambahoaka Alaratsimazafy fa tokony efa isy avetrandry ny fametrahana toerana ametrahana ireo olona tsy maintsy afindra toerana ataony BNGRC fa tsy ankinina amin'ny komina irery fotsiny ny fijerena izany eto moa zany dia manao antso ho an'ny anivon'ny BNGRC indrindra ny efa tokony ametrahana toeram-pitobina vonjomaika ho an'ireo fatra zay tsy hitatsika zany fa ahinan'izay hoe fitombon'ny olona ho marobe ho tratrany trabona izay mariana mantsy fa efa nisy ny tamin'ny heritaona lasa zao nisy ny fanapahan-kevitra zay noraisiny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny hoe ny tsy tokony ampiasaina andreny efitrano sekoly reny dia maro amin'ny komuna nefany zay voalaza ao anatin'io filazana loza manambana io ny tsy manana toerana hafa akoatran'ny efitrano sekoly noho izany indrindra zany no anaovana an'izay antsoavy zay amin'ny fahavononana sahady tokony hipetraka eo anivon'ny BNGRC amin'ny fametrahana andreny trano fonenana vonjomaika reny na reny tante reny moa zany no alalantsika azy hatramin'ny omaly aloha zany dia fijerena ny zavatra misy eny fotony no natao ary ny raisin'ny komuna tanana aloha raha le hoan'ilay trabona 12 miresahana teo raha ny komuna Ampitatafika no resahana no tsy aiviny fa efa nisy ny olana nitrangatoy izany tamin'ny Toandasa iny no ireo fepetra napetraka ny fanjakana ka niteraka ny fahasahiranana ho an'ireo komuna sasany amin'ny fandraisana ireo nafindra toerana omaly ariva zany dia efa nisy ny fidinana ifotony niaraka tamin'ny ireo ben'ny tanàna sy ny lehibe ny distrika ary ny eo anivon'ny BNGRC nijery aloha izay toerana ahina amin'izay fiakaran'ny rano zay mariana zany fa ho an'ny faritra Ampitatafika manokana dia hatramin'ny io maraina io zany ny atotanisa dia misy 12 eo zany aloha ny olona zay tsy maintsy nesorona azosokajiana ho trabona amin'izao fotoan'izao tsy maintsy nesorona teny amin'ny reny faritra zay ahitana fiakaran'ny rano reny ankehitriny dia efa misy ireo tompona andraikitra ny anivon'ny manara-maso akaiky zany fiakaran'ny rano zany ary manao ihany koa ny fampahafantarana sy fampatsahivana an'ireo olona zay mbola
mini mipetraka am'ireny faritra zay ahina ioaran'ny rano reny zany miantso fahamailona ihany koa ny tenany tsy ho an'ny rehetra voakasiky ny mety ho fiakaran'ny rano tsy tokony ihany fahavoazana sy loza mety hitranga vao handray fepetra hoy izy fa tokony ala avetrany raha vo ahina iteradoza ilay toeram-ponenany toy izay vaovao izay hatrany mbola mitoetra hatrany ny filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny lemaka Antananarivo izay lalovan'ny renirano Sisony raha ny fampitambavao avy amin'ny apipa ampitandremana noho izany mba ho mailo ireo mponina ao Tsiafa, Androibiatsadita, Bongatsara, Antanetikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambaza, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosatondrefana, Ampitatafika, Ambavaditokana, Fenorivo, Itosy, Ambotromanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Araka ny fampitambavaon'ny meteo dia toetra ny orana saika manerana ny nosy ato anatin'ny roa andro ka ahina ho betsaka ny rotsakorana hatratra 70 hatramin'ny 70 milimetatra izany nahazo filazana fampitandremana amin'ny loko maitso araka izany Analamanga, Atsinanana, Sofia, distrikany Mahajanga voalohany sy faharoa, Marivoay, Mitsinjo, Soalala, Besalampy, Maintirano ary Antsalova. Lafa mavaon'ny fahasalamana indray reto mandoza ary mety ahafaty aingana ny kolera izay mifindra amin'ny alalan'ny rivotra sy ny sakafo tsy voadio tsara. Firenena sivy aty Afrika sy ranomasimbe Indiana tahaka ny Comores sy Mozambique no efa ahitana ity aretina ity amin'izao fotoana izao. Mbola tsy ahitana trangana aretina kosa ny eto Madagasikara raha ny vaovao voaray eto Ampelatanana. Ny fanentanana ny olona amin'ny fahadiovana sy fanaramaso ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina no fepetra raisin'ny fanjakana atreto no mafisina ihany koa ny famindrana fanafody ireo fiara fitanterana avy any Mahajanga tonga eto amin'ny toby fiantsonana etsy amin'ny Maki Andotapenaka mba hisorohana ity aretina ity. Onjalanana raha ny avy manana sy tahirinena. Mbola tsy misy ny trangana aretina kolera eto Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra misana ny arety mifindra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny fanentanana ny olona ny teny masoana amin'izao ahafahana misoroka tsy hatongavana ity aretiny ity eto amintsika. Misy ny paikadina petraka mba hisorohana mety hahatongavan'ny kolera eto amintsika izay efa hita ao Comores, Mozambique, firenena izay mifanakaiky amin'ny Madagasikara. Ary ahimaso akaiky amin'izao ireo marary misy trangana fivalanana. Ny fanaraha-maso iny anivon'ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo ahafahantsika misoroka sy manakana izany aretina izany. Ankoatran'izay koa ny fanaraha-maso eny anivon'ny hôpitaly sy ny tobim-pahasalamana rehetra manerana ny nosy. Toerana anisan'ny maro mpivezivezy ka manamora ny fifindran'ny aretina ny toby fiantsonana. Ny fanamafisana amin'ny famindrana ireo fiara vao tonga avy any Mahajanga no anisan'ny fepetra ny raisiny avy anivon'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka. Fiara 30 mahery isan'andro eo ny tonga avy any Mahajanga ao amin'ity toby fiantsonana ity. Anisan'ny hoe vavahady anankiray Maki dia ny zavatra fanao sy nefa fataonay foana moa na misy aretina na tsy misy dia ny famindrana fanafodin'ny fiara. Fanamafisina fotony izy hoe ny fiara zay tonga avy any Mahajanga rehetra alohan'ny idina mpandeha sy ny fahatongavany eo dia tsy maintsy findrana fanafody aloha zay fanafody mifandraika amin'izay zay efa misy eto aminay araka ny teneniko teo hoe fananana foana hatramin'izay. Dia faharoa misy an'le fitaovana fanasana tanana avy any amin'ny ministera dia ireny no ampiasaina ho an'ireo zay tonga avy any amin'ny faritra zay aloha zany no fepetra efa noraisina. Manodidina ny 103 ireo mpandeha mifamezivezy isan'andro ao amin'ny gara Maki Andotapenaka ankoatra ireo mpiasa sy mpivarotra ao anatiny. Ny famindrana fanafody ireo fiara sy ireo mpandeha aloha no fepetra raisin'ny tompon'andraikitry ny fiantsonana mba hisorohana ny aretina kolera na mbola tsy tafiditra eto amintsika azy izany. Vaovao avy any Ambanja indray velotaraina ny mponina amin'ny fokontany mba hipo Ambanja noho ny rano maloto avy amin'ny toeram-pivoahana amin'ny varina ao anaty renirano no commune tompon'antoka amin'izany izay angatan'ny mponina vahaolana aingana fanadetiana. Mitaraina amin'ny fofona mantsina mivoaka avy amin'ny lakan-drano vao namboarina tampave ny vahoaka amin'ny fokontany mba hipo Ambanja. Fantatra farana avy amina toeram-pivoahana efa feno nandritra ny 5 volana io rano maloto io. Any vahaolana hitan'ny commune monina nisy lavaka ny voan'ny maloto ka mivarina avy hatrany any anaty renirano ny sambrano zany. Ilaina ny toeram-pivahana hoy ny mponina saingy ny maloto mifangaro amin'ny rano ampiasaina ny olana efa misy moa ny olon-tsotra vonina ny anometany anaovana lavaka anariana ny rano maloto. Amboarandrozy io mety tsy normal donc
le rano zegny le rano WC magnary direct anaty kanaly very samborano ary samborano io gahinay eo sahanay karaha raha tsy tokony be koa raha mety zahagna solution aloha zavandreo solution taninariandreo le rano fa izy koa magnary amin'ny kanaly io fo maty zay amin'ny velotegnanay tegna nay zao sara fogno mba karaha zay foforegnareo fa izy koa maintany tsisy mahaleny ho avolombolomboly zegny donc hoeritreritrinaka izy io tamin'ny taloha le pisoara tsy loaka magnary fa de tsentsiny izy io tsy ampy 5 mois koa niboefa izy io fa tsentsiny pisoara io satria io pisoarany personnel an-tragno fa tsy pisoarany public karaha io hely de nivakindreo amizay tuyau iny ataondreo direct magnary amin'ny kanaly io alohan'ny namaky izy tsy hita fa ifa voavaky teo fo ny hitako ro le kanaly io tuyau direct magnany hitako fa tsy haiko azao fa namaky izy teo fa za mieritreritry hoe piasan'ny commune satria ma commune premier responsable aminany izy io mba ilaina technicien zay mba mizara karaha io karakory ilainay mariny le WC public amin'ny taninay mba hiboy eto mba ilana am'le raha malotoloto jiaby asambrano any fa mba zahavan'olo zay mba hoe misy technicien normaly mizara io fa tsy ataotao karaha io raha efa bouché zao io nalaindreo tuyau natao zany am'le ligne raha iny beka am'izay manary izy to tsisy fofony fa tata eto zaho magnamia lalagna anareo izy koa misy fagnamboaranareo zo za mba misy place hely amiako anareo agnarianareo rano miantso tompony andraikitra anivon'ny commune ihany koa ireo mponina amin'ny fokotany amba hiboambanja mba hijery vahaolana aingana mahakasika ity raharaha ity morongatra kosa ny dainga ao Brésil amin'izao fotoana izao aritina azo avy amin'ny alalany akaikitry ny moka ity aritina ity malaraka zany mpitondra fanjakana any toerana ka manomboka ny fanaovana vaksiny fahobe ny antsipirina izay avy hatrany amrindra tsara ny mbola ava tsara aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka ny dainga ary tena mianaka ao Brésil io aretina io amin'izao fotoana izao raha ialina atreto ny fantatra fa efa vony feno avokoa ny hôpitaly any toerana ka tsy maintsy nanokatra ivitoeram-pitsaboana maro manerana ny tanàna ihany koa ny mpitondra any toerana tazo mahery manakitsako ny vatana tsy zakatra maso mavesatra loha ary te andolava ireo ny sotra aretin'ny dainga malohana izany dia tsy niandry brésiliana maty ny mpitondra any toerana fonandray andraikitra fa avy hatrany dia nanafatra vaksiny ka olona iray etsy farafahakeliny no kendrena isitraka ity vaksiny fahobe maimaim-poana ity tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity androany ity hisoraka ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatrany farany sy ataka ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny global news avy hatrany no arahinao aorin'izao fotoanany fampalalam-baovao izao ary aorizay kosa ny ronan-tsara indray amin'seho vao mitondra lohateny young detective du rise of Sea Dragon mametraka ny filma mandrapitafa ho manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko